Anao misafidy manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miraba tomboko vavy manahoana tomboko lahy vahintsika amin'izao alina izao andriamatoa Serge Jovial Imbe faly mirabanao tompoko faly mirabanao Joarabajanahary miraban'ny teknisianina rehetra ihany koa nanao ny ezaka amin'ity anio ity ary mirabany mpiaino ajaina ny tokantrano tsirairay avy misaotra amin'ny fanasana ianao ny sorana nanaiky nasaina efa elitsika sy ianao nifampiresaka hoe ndao mba hiresaka ndao mba hivahiny eo amiko ianao fa ianao matetika tsy eto matetika eto fa aiza marina misy ny Serge Jovial misy any Luxembourg aloha misy satria any niasa aman'andraikitra sy ny karazany fa mandehandeha tany ihany koa amin'ny asa atao za zao alohan'ny nakaty tany Botswana, Sénégal, Côte d'Ivoire dia tonga taty Madagascar. Inona le asanao? Miasa amin'ny institution financière, vice-président ny institution financière américaine anankiray any Luxembourg amin'ny resaka spécialisé amin'ny resaka fonds d'investissement. Zay zany zany hoe mitady ireo mpanambola mametraka vola dia ampiasaina manerana an'izao tontolo zao. Dia zay no mahatonga hoe ny zany secteurako manokana tiako ny Afrique. Ny Africains mba mibénéficier an'izay manne financière misy au Luxembourg zay ary maneran-tany mba atao hoe misy ny investissement zany amin'ny firenena. Eto amin'ny Madagascar ve efa misy? Efa manomboka manao an'izay zavatra satria eto Madagascar nanomboka tamin'ny 2019 efa nitarika investisseur reny nitarika ny fonds d'investissement reny fa io manko misy critères. Misy ny critères hoe mila stabilité politique, stabilité économique, stabilité macroéconomique, stabilité budgétaire, stabilité politique monétaire sy ny karazany dia éligible ve Madagascar ao anatin'izany rehetra tsy maintsy éligible satria misy karazany izy io tsy hoe fonds d'investissement misy natao hoe fonds d'investissement à risque zany hoe misy an'ilay fonds d'investissement tiany zareo maka risque satria rehefa betsaka ny risque dia betsaka ny rendement zay foana zany le fonctionnement ny fonds d'investissement eto amintsika moa efa misy an'ireny capital risque reny fa tsy tena hoe développé fa misy an'ilay fonds d'investissement classique zany hoe reny tsy tia maka risque mihitsy misy an'ilay fonds d'investissement appétit à risque fitenena azy hoe tia maka risque sy ny karazany amin'ny resaka investissement d'avenir amin'ny resaka secteur rehetra zany fa ianao fa nirotsaka fifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena koa teto amintsika 2018 fa nilatsaka satria hitako hoe manana andraikitra ny olom-pirenena tsirairay hitondra ny anjara briky ny moafam-pantroana an'ilay firenena nanana projet tamin'izany fotoana zany ary tiako foana mamerina zany satria anisan'ireo candidat niraisy ny Union européenne tamin'izany ny saorany zareo nanoratako an'ilay le projet satria projet de société le vinam-piarahamonina ny zavatra nyteneniny zareo tamin'izany fotoana zao hoe fomba ahoana nanomananao an'ity vinam-piarahamonina ity satria mahazatra eto klasika zany dia le mampanofo foana fa ny dia zavatra 80% le zavatra nataoko tao anatin'le izy dia étude sur le terrain zany hoe niainga avy any fotony no 80% satria niala tao amin'ny 20% io resaka défense nationale tsy tao anatin'le projet satria iny raha tsy eo amin'le fitondrana sy ny karazany ianao iny resaka défense nationale iny le coalition amin'le firenena sy ny karazany tsy afaka idiranao satria iny pouvoir exceptionnel ny filohan'ny république iny tsy afaka manao nareo hoe mipetraka ny velany zany indrindra fa hoe olona tahaka anao zay olona manampahaizana amin'izay lafiny zay dia ohatrany hoe manonofinofo nareo any ohatrao nitondrana azy fa le réalité sur terrain zany hoe le Madagascar mihitsy no tsy fantatrareo ilako tsiny zay hoe tsy fantatrareo zay misavombona fotsiny ho an'ny malagasy zany diso zay zavatra satria ny antony zay mahatonga inefatra isa-taona tonga ty Madagascar inefatra isa-taona tonga ty antony misy fiovana foana le fiainam-pirenena misy zavatra vaovao foana zany hoe mila lapage foana ianao ary mila fantatrao le circonstance ny zava-misy eto amin'ny zavatra za zao miona ministre vitrivitry eto hoe za ndray mampafantatra an'zareo ny zava-misy zany nefa olona miaigny satria na ny antony tsika amin'izao aza maneritretra an'izany hoe avy any an-dafy ty dia hoe l'esprit avy any an-dafy tsika manana ny culture atsika eto tsika manana ny atody ananany zareo avy any an-dafy fa kosa le expérience nanananao tany an-dafy iny no entinao adaptenao am'le ato zay ananatsika eto zay mampaloso firenena anankiray amin'le institution financière zay iasanao ka hieritreretana hoe anaovana investissement eto Madagascar risinao lahatra ve le toeram-piasana hoe andao an'ny Madagascar fa milay Madagascar azo anaovan-javatra Madagascar ny fonds d'investissement rehetra amin'izao fotoana zao efa miala amin'ireo firenena mandroso satria na ny antony satria 2% maximum ny croissance ny États-Unis mbola nahita 3% ny croissance 2025 farany ambony zany aty an'Afrika zay mahatonga anaka hoe
afrika tena concentreko an'le izy mbola misy manana 7% de taux zany hoe mahazo bénéfice betsaka ry zareo mampiasa volana afrika sy ny karazana hoe mandresy lahatra ave amin'ny finance misy ny atao hoe confiance tsy le firenena ny mandresy lahatra an'zareo fa ianao aloha mahafantatra an'zareo rehefa mirassurer an'zareo anao zay le confiance s'installer petraka le confiance dia iny amin'izay a vao mijery an'le firenena zareo hoe ahoana ny itondrasantsika n'ity firenena ity ny investissement antsika amin'ity firenena ity ahoana ny sécuriser tsika n'ity capitaux ity zay le izy fahalalanao zanao hoe afrika ny tena izy le firenena afrikana zao hitany Serge Jovial hoe tena lasa be mihitsy ny betsaka Côte d'Ivoire zao tany jela autoroute ny Côte d'Ivoire ny anisan'ny nandray anjara zay tamin'izany finance raha Abidjan nareo autoroute raitra indrindra ty afrika i Sénégal ihany koa lasa vao tonga tany Angola koa financement na miresaka pétrole raffinerie 500 millions de dollars n'investissement natao tany Angola Botswana efa lasa daholo zany zary firenena rehetra zany any nateneniko Angola mbola misy trace na guerre civile na ianao mandeha aza mbola hitanao hoe mbola misy impact na bala sasatsasa fa ezahany zareo mihitsy zany hoe oko zay andao tsika norona le firenena tonga tany Angola nantaniko ny SMIC efa 600 dollars ny SMIC 600 dollars SMIC zany karaha mafarany ambany aty amintsika mbola même pas 100 dollars tena iny zany satria ninona satria le olona efa manomboka mametraka vision ary Afrika fo daholo ny firenena afrikana am'izao satria le géopolitique mihitsy ny miova dia zay no mahatonga ny mpamatsy vola rehetrarehetra am'izao fotoana zao miazakazaka ny Afrika satria efa saturé zany ny firenena mandroso rehetrarehetra le secteur d'avenir efa saturé sy ny karazany amin'ty atsika ty zao Madagasikara fotsiny teneniko ndretrarehetra dia orina maly azao teny akasy teny dia niteny tamin'ny mpianatra hoe teneno amiko hoe inona ny secteur mandeha to Madagasikara tsy nisy nyteny teneno amiko ary hoe inona ny secteur tsy mandeha izy rehetrarehetra nareo zany hoa manana avenir atsika satria anorina zavatra vaovao da manorina zavatra vaovao zany dia ny fototra mihitsy ny aorina dikan'izany manana marge de manœuvre atsika amin'le croissance économique amin'ny zavatra rehetra fa mila vision mila fomba fijery vaovao mila toetsaina vaovao ary mila fahaiza manao vaovao mizotra makam''izay ve Madagasikara amin'izao fitondrana fanavozana zao fahitany Serge Jovial limbe mbola inona moa ty mbola trop tôt ozy ny vazaha ohatra raha jerevantsika zay telo volana zay fa kosa ao anatin'ny telo volana tokony jerevantsika hoe ary tokony jerevan'ny fitonam-panjakana hoe fa mba bouger 1 centimètre ave atsika am'izay zavatra satria eniko le hoe évaluation na ministre sy ny karazany 3 mois tsy afanao évaluation dia ozy tamin'izareo tsy afaka hitanao résultat 3 mois ozy tamin'ny mpianatra tamin'izay fa le sorodalana ao amin'le ministère apetraka hoe iny ve le sorodalana efa nisy ve bouger 1 centimètre andekana an'le karaha notanenao hoe mizotra amin'izay kiondalana ny firenena raha tsika tsy mahay manara ohatra le kiondalana misy amin'izao fotoana izao dia etony tranontsika etony tranontsika resaka tena sérieux zany fa le kiondalana andehanantsika tokony profiteantsika rehetrarehetra ary za mampiasa amin'ny finance zay dia miresaka mirona manana ivelany sy ny karazana dia ozy izy zareo hoe petsaka ny secteur d'avenir ao Madagasikara tianay atongavana tianay ampiasana vola sy ny karazana fa l'intérêt to mila stabilité zay la stabilité économique stabilité politique stabilité ny paramètre économique rehetra macroéconomique sy ny karazana ka zay stabilité zay stabilité budgétaire le niteneniko to zay stabilité zay tsika ny mametraka azy tsika ny mametraka azy ka raha vao tsisy an'izay fametrahana an'izay stabilité zay tsisy olona ho tonga na iantsony izy tsika na iantsony zany rehetrarehetra tantarainao zany dia mampametra-panontaniana hoe manahoana ary sika manoloana nireo le hoe mpamatsy vola raisam-pirenena reo le bailleurs de fonds atsika reo ve sakana sa manosika atsika fahitany fampiasam-bola tsy sakana na izy nisy na avaiza izy na avaiza zay rehefa teneny foana nositsika amin'ny diplomatie na amin'ny partenaire technique et financier na amin'ina y a pas d'amitié fa teneny foana zany tsy misy resaka hoe tiako Madagasikara dia andao finanana y a que des intérêts intérêt zareo na matsiny zareo vola fa tsika ny tokony mijery hoe inona ny intérêt tsika amin'ity zavatra ty satria ny atsika raha vitsy any ataoko hoe famatsim-bola avy any ivelany any 40% na 30% fotsiny ny ataontsika investissement 70% an'izy io any amin'ny resaka social sy consommation tsy miteraka fonctionnement fotsiny budget de fonctionnement ny erreur ataontsika amin'izao fotoana zao ny erreur nataon'ny frantsay après deuxième guerre mondiale ataoko foana zay zavatra zay
ny frantsay sy ny allemanna raha naka vola tamin'ny nanao plan marshal samy nanao plan marshal aloha ny frantsay sy ny allemanna raha naka vola même somme ny frantsay amin'ny allemanna ny frantsay dia zavatra ataontsika zao maka vola dia any amin'ny resaka sosialy any amin'ny resaka budget de fonctionnement ny allemanna natotany tao amin'ny investissement izy any tsy mahalala ny technologie première technologie en Europe les allemands na amin'ny resaka médical na amin'ny resaka automobile na amin'ny resaka iny tsy voandohany na nyrenanany nanana an'le vision izy zay foana le teneniko amin'le mpitondra fanjakana aza manao ny tantara tokony ianarantsika jerevantsika aza manao même erreur en frantsay tsika frantsay amin'izao fotoana zao ny 110% ny PIB ny dette publique 3500 milliards de dollars zany étouffé ny économie dikan'izany aza manao zany tsika efa ao amin'ny 55-60% taux d'endettement tsika marzatsika zany efa manomboka miakely dikan'izany rehefa mahaka vola na amin'ny partenaire izy na amin'ny partenaire izy dia investissement no ifantohana fa tsy hay budgétaire atana tsy hay manakesy azy fantatry Andriamatoa Serge Jovial Imbevy ny toetsain'ny malagasy za zao mahita fa tsy mahary pery tsy mahary bokena ny malagasy rehefa hoe andao ovaina le fitondrana ka niova le fitondrana dia rahapisy dia veriny fa misy fivana sahady fisaina ny elako tsiny le fomba fiteny tena marina zany tena marina zany zay vo niteneniko mihitsiko zay tsy ela tsika tsy mahary pery androany a mamboly vary ve tsika androany dia rahapisy dia inona dia ina zay foana nitondrasantsika an'le izy satria na nitenenako an'izany hoe tsy mahary pery tsika amin'ny économie misy atao hoe ray andro tsy andraisanao décision 15 jours de récupérer nony firy taona atsika nanomboka 1960 azony indépendance zany hatramin'izao firy taona retard atsika amin'ny fampandrona nyity firenena ty dia eritrereto amin'izay le calcul nisy représentant plus teto ny teny hoe 75 ans retard économique Madagascar marina iny calcul fa tsy zany kosa tsy andro hoe tsy andro 75 ans ndray tsika zay vo hiarina sy ny karazana fa tondra firenena ohatra ny fiainana rehetra ihany apetraka ao ny fototra atsanganao ny rindrina dia misy indray manohy ny tafo fa le problème teto amintsika tsy mampahariperiny gasy dia tsy nahita sorotra mihitsy izy hatramin'izay na ny fototra tsy mipetraka mihitsy zay le problématique dia voalohany faharoa manaraka an'izay koa ny olany malagasy dia tsy mahita lavitra tena zavatra teneno zany tsika zany mieritreritra ny androany any anao sosialy aty anao an'izao aty déjà le définition le social atsika simba mihitsy social ataontsika hoe fanomezana vary ary menaka ary zay ny social zany tsy ohatra zany ministère social ny éducation atsarao ny fanampianarana fahasalamana reny social daholo ny asa fananana asa création d'emploi social reny atao hoe social fa tsy mifanomezana zavatra sy ny karazany tsy mahary pery diso mihitsy zany diso le lalana nale atsika ka zay le tena hoe mikiondalana tsika ary ianaro le tantara aoka jerevantsika le tantara hoe inona le tantara nisy teto amin'ity firenena ity satria tsika eo mikiondalana amin'ny tantaratsika nisy namana anankiray zay ao ny masovoy eto ny ady hevitra tamiko hoe raha be ny izy ty manao zao ianareo firy taona d'existence no na combien temps d'histoire teneniko la France any azadinareo fa nisy la Bastille 1780 misy ihany koa ny mai 68 révolution de mai 68 satria ny zavatra tsy nita zay ny ao mbola firenena tanora satria 1960 vo nahazo indépendant eo vo manomboka hoe mijeran'le modely andehanany tsisy fahatarana zany zay marina fa misy fahatarana par rapport amin'ny firenena rehetra izay nahariaraka nahazo indépendance tamitsika misy an'izay fa kosa satria iny décision politique na tonga atsika retard par rapport amin'ireo firenena rehetra ato Afrika nahazo mandroso le niteneniko ho anao ve Andriamatoa Serge Jovial Imbe ny politika miprimé amin'ny économie sa vice versa mpanao politika mantsy ianao afangarotsika izy io afangarotsika izy io zao ny afangarotsika azy ny politika miditra amin'ny économie ny économie miditra amin'ny politique aza avec l'économie zany mihina atao les acteurs économiques les entreprises reny ny orinasa les acteurs économiques rehetrarehetra na orinasa io na olona tsotra manao investissement sy ny karazany reny natao hoe secteur économique reny no miteraka croissance satria reny manao investissement fa le politika iny ny fanjakana rôle ny fanjakana manao stabilité dia karazana hoe régulateur manao lalàna mba hipousser an'reto acteur rehetrarehetra reto andehanana ny amin'le croissance sy ny karazany fa ny atsika afangaro politika dia mandraharaha mpandraharaha dia miditra amin'ny politika itokany le tombontsoa zay tsy mampetana izy io tsy mbola nahita mpandraharaha nareo tany ivelan'ny tany ka hoe niditra amin'ny politika
tenenao amiko hoe izy afa-tsy Donald Trump ihany zay historique zay de jereviny ny zavatra ataony Donald Trump zany hoe mandray décision izy par rapport amin'le affaire de zay tsy mampitan'izy io ary zay mahatonga an'le critique na amin'ireo firenena lehibe rehetrarehetra satria misy conflit d'intérêt rehefa miditra amin'ny politika ianao satria politika ny asa ny ivelany any asa fonction rehetrarehetra rehefa miditra amin'ny politika ianao tokony politicien tsy mandraharaha rehefa mandraharaha anao asa manao politika fa zao kosa ny économie io no mifehan'ny politika io no mifehan'ny politika satria ahoana zany fotsiny ka ray any Luxembourg rehefa tonga ny manao loi de finance ny gouvernement luxembourgeois miantso ny acteur économique rehetra mba hasiny zay stabilité zay hoe inona ny eritreretinareo anaovanareo proposition zay hoe inona ny zavatra ohatrao de manao proposition misy commission an'ireo acteur économique reo manao proposition amin'ny gouvernement de iny ny ajusteny gouvernement amin'le loi de finance zany hoe miankina économia no mibaiko ny politique hoe ty lalana ty diso ty satria reo no miteraka an'le croissance reo no mampiasa vola ary reo mahita hoe ahoana ny ampandrosoana an'ty zavatra satria rehefa mandroso an'ireo mandroso ny fanjakana zay le izy ianao ve efa miresaka mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao asa mola miresaka ianao na tsy na mionona zareo na tsy raha eny a hoe miononareo a ampitainao amin'ny ve zany hevitra zany a de raisiny ve sa enony fotsiny amin'ny avidy avokany io a zay foana teneniko io a ohatran'ny zanako ohatrano zanakitsika ohatrano zanakitsika ohatrano a miteny indray tsika rehefa tsy miheno izy miteny indro mamerina foana na miheno izy na tsy miheno zay le devoir anao amin'ny citoyen anao tsy maintsy teneny tsy ty fitondrana ty ihany fitondrana teo aloha tsy ty fitondrana teo aloha ihany fitondrana talohany teo aloha efa iresana an'izany foana efa ampina amin'izany foana fa ianao tsy tompona andraikitra anjaranao manao hevitra anjaranao manao ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa tsy manaraka moa izy inona azonao atao de ny résultat no hitatsika zay tokony hoe tena manahirana eto amintsika nareo zao manampahaizana PDB manampahaizana malagasy milaza hoe zao ny hitondrana azy zao ny hitondrana azy de lazatsika de théorie be fotsiny le izy a tsisy mienonareo tsisy mieno zay satria ny firenena anankiray a raha tsy misy ny intellectuel mandray andraikitra sy manoro hevitra sy raisina ny hevitra de firenena tsy androso mihitsy ny mpanao politika teneniko anareo zany a tsy hoe spécialiste amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ny ankany mpanolo-tsaina fa mahasamihafa fa ny firenena mandroso na eo aza le filoha-pirenena manana mpanolo-tsaina sy ny gouvernement matanjaka intellectuellement zay no mampandehan'izy io misy président américain ray zay tiako tenenina foana acteur mpanao film Ronald Reagan tonga teo izy de ozy izy hoe tsy zavatra haiko ty fa za ty ampandroso an'ity firenena ty de inona ny zavatra natao niantso natany amin'ny démocrate io natany amin'ny républicain niantso ny spécialiste rehetrarehetra référence zany filoha zany amin'izay fotoana satria nahitany le fivoarana sy zay mahatonga le hoe aleo tsara mpanolotsaina tsy zay aleo raha tsy ahoana moa fiteny azy aleo raha tsy mpanjaka raha tsy mpanjaka to zay raha tsy mpanolotsaina zay eny e de fa nianaranao ndre matosery zoviala mandehandeha hoe praministre koa na za koa ragaga za koa ragaga satria za moa tsy nafantatra an'le izy ny olona no miteny amiko hoe misy amin'ny narina mandehandeha misy za aloha tsofiko aminareo mbola tsisy resaka an'izany mbola tsy niresahana fa mbola mety aminao prime ministère Tsalama Rajaonavelo za misy critique neto amin'ny voalohany ary tsy afeniko zany raha inona moa ty raha nitendrena izy inona ny antony satria raha nitendrena ty prime ministre tya ny critiqueko am'izay satria ny parcours tsy keto zany a manana nyty tendance ty hoe premier ministre dia olona avy amin'ny secteur privé hoe olona mpandraharaha olona zao tsy mety inona de zany fanaovana an'ina za tsy mitena izaniza tsy mety iny safidy iny ty za de efa tsy mety satria ny olona mpandraharaha zay le teneniko tao ny olona mpandraharaha mety en politique ny fandraharahany no ao anatin'ny sainy foana azadinitsika zany tsy nety amiko koa izy a no ny parcours satria fantatry ny rehetrarehetra zany voaka eny amin'ny réseaux sociaux ny parcours n'le olo sy ny karazana tsy mety amiko koa izy satria tsy rassembleur ny prime ministre zany a sahala amin'ny hoe inona moa zany sahala amin'ny hoe azon-damosiny le filoha zany hoe izy a manatanteraka ny vision an'le filoha via ny gouvernement hitantsika taratra ve zany zavatra rehetrarehetra n'am'izao fotoana zay fotsiny ny antany ary am'izao mbola tazomiko zany hevitra zany mbola tazomiko zany hevitra zany hoe io premier ministre io a tsy io na tena itsika kany amin'izany fampandrosoana zany
fa ity fitondrana roa taona ny fanavozany ity ve hitondratsika ho ny amin'ny fampandrosoana tokoa hoe tsy hitondratsika ny amin'ny fampandrosoana fa metraka n'le fototra n'le fampandrosoana karaha tika ka raha tanytainy hoe filoa tsy mieritreritra n'izany no lany eo dia ahoana anjaratsika zay ny atahorako amin'le resaka concertation nationale le concertation nationale le hevitry ntsika vahoaka no atambatra ao raha le filolany eo zay koa nitaretako ny fisainy vahoaka Malagasy raha le filolany eo tsy manatateraka n'le vision sy ny karazana tsika le no mifidy azy matoa zany tsika nifidy azy efa fantatritsika le vision tiatsika zany tsy andehany amin'le fampandrosoantsika raha ohatra zany aoka tsika hanana safidy sa ina moana ifidianana olo anankiray amin'ny programme vinam-piarahamonina dia io vinam-piarahamonina io tsy olona mano hitatsika fampanofisana ny vinam-piarahamonina eto aoka tsika hanana analyzy amin'ny vinam-piarahamonina réalisable ve ty zavatra ity mifandraika amin'ny filana ve ty zavatra ity ahoana ny financena n'ity zavatra ity ovina vita ty zavatra ity zay fanontaniana efatra zay chaque programme tokony apetrakatsika foana zay ary zay le direnvanao atao hoe ny union européenne ny félicité satria mipetraka zay zavatra ovina anaovan'ity aiza ny financement an'ity ahoana nanaovana an'ity aiza ny financement an'ity ovina ty ny vita zavatra ohatra zany mbola d'actualité zay le projet anao zay vina misy na justement misy mbola d'actualité sy ny karazany ary d'actualité ve mbola irotsaky Serge Jovial fanompoana firenena fanompoana firenena tsy any amin'le firotsahana foana rehefa vita iny périple 2018 iny dia nandiny tena ala hoe le gasy mbola tsy vonona ny ova dia ozy ina ny ataoko mba nampiko an'le fireneko amin'ny secteur économique administratif mampiasa vola eto Madagasikara tenako manokana miaraka amin'ireo partenaire vitsivitsy miaraka aminy mampiasa vola eto Madagasikara dia zay ny participationko amin'ity firenena ity tsika dia manana andraikitra daholo amin'ity firenena ity dia io andraikitritsika io tsy eo amin'ny politika ihany mety manolotsaina ny politika atsika dia mety ihany koa amin'ny secteur économique efa fandraisanao anjara amin'le firenena ianao anatin'le diaspora tena actif mihitsy ianao amin'le hoe diaspora fa le diaspora gasy nge Serge Jovial ohatrany tsy dia tena manao investissement eto Madagasikara fa manapray aman-dreny sy ny fianakaviana fotsiny hoe ino ny vola kely manangano trano azy vidany tany ary olana be io izy io raha comparé atsika amin'ny firenena hafa satria hitatsika ary io anisan'ny ezako amin'izao fotoan'izao anaovako an'izy io satria efa misy société ho atsangana ato dia anao karazana hoe société d'investissement nanao alohan'iza tonga tatya tany Canada tany New York tao Europe moa zany nanaovana fiaonan'ny diaspora ihany koa dia tany Australie misy eo amin'ny 200 000 eo ny gasy diaspora répertoriena zany maneran-tany eo amin'ny 200 000 eo ny cible an'izy eo eo amin'ny 150 000 diaspora eo ny vola rehefa ny diaspora ty tsisy impact économique tsisy satria kely 400-500 millions de dollars ny chiffre amin'izao fotoana zao ny eritreritrinay amin'izy io société d'investissement io dia miantso ny diaspora rehetra $1000 ohatra souscription am'le société io $1000 io 5% d'intérêt omeny any zareo misy assurance zany io volana apetraka $1000 minimum raha 150 000 ny diaspora atsona amin'izy io 150 millions zay io 150 millions de dollars io financena projet ty Madagasikara raha misy tanora satria fantatritsika reny banque reny taux d'intérêt raha misy tanora hoe manana ty projet ty dia misy étude de projet ao amin'le société d'investissement mandinika an'izy dia financena izy na inona hoe hita hoe investissement productif izy ty miteraka croissance amin'ny firenena sady hiteraka asa ho an'ny tanora sy ny karazana dia financena izy fa tsy financena ohatr'izao fotsiny fa miditra amin'ny conseil d'administration an'ny société izy miaccompagner azy du A à Z mba tsy ho very zany le fomba fitantanana professionnel ny zavatra rehetrarehetra zay ny incitena an'ireo diaspora reo raha zay tany nanao fivorena hoe hitsangana io société io na hitady vola amin'ny resaka énergie ohatra ny fanjakana misy nataona hoe green bonds na hitady vola amin'ny resaka fanamboaran-dalana infrastructure bonds dia manao souscription foana ny diaspora rémunéré ny volana iny fa tsy hoe mipetraka zany hoe le capital ny tsy very mihitsy dia ny tombony iny capital iny no afaka nampino ny fianakaviana ty fa ny volany zany mijanona foana le capital nefa kosa misy impact eo amin'le firenena eo amin'le fianam-pirenena le izy misy ny investissement rehefa misy ny investissement misy ny croissance misy ny emploi rehefa misy ny emploi misy ny croissance rehefa misy ny croissance misy ny consommation sy ny karazana mandeha azy social mandeha azy ny social mandeha azy ny rehetrarehetra inona moa zavatra tadiaviny gasy ty afaka mampianatra ny zanany izy afaka mitsabo teny izy afaka misakafo izy manana mba trano ipetrahany mba manana trano ipetrahany
sy ny tadiavin'le gaz tsika ne tsy olona mitady mila an'izao mila avion jet privé ny tsiraisinkarazana fa zavatra zany hoe minimum vital ane zany zavatra zany tsy hitatsika any ivelany any zany minimum vital zavatra efa tsy asana loatsony ia hono andriamato imbe Madagasikara ve firenena agricole sa firenena minier arena kibony tany reo zavatra reo atoatsika daholo na agricole na minier samy misy an'ireo tsika maninona moa no séparena izy ireo fa tokony ampiarahantsika mba hampandroso an'ilay firenena agricole teneniko io secteur d'avenir amitsika miteny zao efa teneniko efa ho triplé am 2050 population mondiale ahoana ny olona any efa mieritreritra ahoana no amahanana an'ireto olona reto teneniko foana ty ka ty any Brésil any jusqu'à 2030 efa bloqué ny prix ana vary alain'ny Europe mifanaraka ny Europe ny trader moa zany au marché financier sy ny karazany matière première mifanaraka hoe jusqu'en 2030 ny production rehetra vidina mifanaraka amin'ny prix sy ny karazany satria inona ny antony satria fa fantan'ny Europe hoe ho sahirana antsika mitombo France ane firenena kely par rapport à Madagascar efa 70 millions de population d'ici 2050 izy efa firy mety ho doublé zay dia ahoana ny amelomana an'ireo olondro aviaizany amelomana an'ireo olondro dia zany zavatra rehetra nefa tsika mbola misy mars raha tamin'ny fianaratsoa mbola misy tany lemaka betsaka reny zany tokony exploité tsika hoe ahoana reny agriculture à outrance efa mba hamelomatsika ny ato anatiny tsika mbola manafitra 700 000 tonnes ane 2025 vary mampalahelo zany minina koa ohatra zany minina manana terrare tsika manana colbate tsika zavatra tadiaviny ran'izao tontolo zao io guerre en Ukraine sy Russie io ny andohany io terra rare satria tadiavina le ressource ao satria efa vitsy ressource naturelle zany mety lany zany fa tsika ny tokony manana politique minier hoe ahoana ny exploitena an'ity mba ho bénéfice n'ilay firenena sy ny karazana ka afaka rimena reo afaka ampantroitsika reo fa fantatrao ve hoe isika gasiko malailay finosana azony dikale hoe malailay finosana ohatrany tsy dia mazoto loatra tsika amin'le investisseur avy any velany hitrandraka an'le terre rare hitrandraka arena kibony tany tsy mety ny tanindrazana eto ny taninay oui tanindrazana hoaninao nga ny tanindrazana sa ampandrosonao ny tanindrazana mba ahazonao tombotsoa matony gasy misalasala ohatrany io misy antony io resaka toetrany satria nitezana tamin'izay tsika hoe misalasala am'izao satria na ny gouvernement manao an'le accord aza tsy transparent tsy fantatra koa re iny resahako fotsiny ny base toliara ny base toliara resahana misy ny pour misy ny contre misy terrare satria na ny antony tsisy mahita ny impact environnemental atsika hatramin'izao étude an'io zavatra dia eo hoe misy indray mana hoe misy cancérogène io misy zao ataovina étude environnementale rehetra maninona ny Rwanda sy République démocratique du Congo amin'ny sisiny maninona no misy miexploité tsisy radioactivité satria efa misy système imaîtriser an'ireo zavatra fa le étude natao mihitsy transparent zay voalohany le contrat natao koa tsy fantatry fa teneniko foana ity satria nanakse amin'ny donné amin'izy io 1,5 milliard de dollars par an ny vola miditra amin'ny base toliara amin'ny exploitation amin'izy io raha nefa ny fanjakana 180 millions de dollars pendant 10 ans zany hoe 18 millions de dollars par an même pas 10%, même pas 5%. nefa ny capital lanao ny dia hoe antsika hoe tsisy vola azadino tana zay natao hoe apport en nature no apport en nature le tany atsika iny ny valoriser kokoa no ny capital lan'olona fa ny olona ny atsotsika satria manambola izy manana ny technique d'exploitation satria tsika tsy manana an'izany na volamena io koa tsika ne manao exploitation sauvage fa maninona raha miantso olona spécialiste amin'izy io mitrandraka anazy fa mifanaraka hoe 51% ny tsika eto 49% ny an'zareo satria tsika manana an'le tany sy le arena nisy nametraka fanontaniana amiko hoe manofy ianao olona ve hitondra vola dia mega anao 50%. Jerevinareo Dubai tsika miteny zao Dubai ny 60 ans tany arena tany dia bédouin manao tantery sy ny karazana rehefa nitrandraka pétrole na ny Exxon américaine na ny Total dia efa niteneniny zareo tany amin'ny voalohany 51% ny anay dia zareo zay ve hitondra vola mandehana ary nareo eo am'izay le filana an'le ressource dia ok acceptenay zay ny nampandrosany io fa tsika eto zany voamenana même pas 1% misaotra monsieur dia zay mahatonga an'le gaz hoe
raha vao misy contrat anakiray efa nahazo tombontsoa indray rehetra efa nahazo an'izao satria tsisy zavatra transparent eto amintsika ary ny firenena tsisy transparence ny firenena tsy androsy tsy androsy mihitsy ia tapitra sara tao fotoana atsika monsieur Jovial ia meko minitra kely misaotra anareo aloha misaotra anareo tamin'ny fandraisana ihany koa sy teto a nafinaritra andinidinika na dia nalako loatra betraka ny zavatra tenenina mbola isy fotoana manaraka sokony oriny iny a aoka atsika tsy inona moa ty tsy ho disy fanatenana fa tsy ho very fanatenana amin'ity firenentsika ty satria manana potentiel rehetra tsika amin'ny lafiny économique ampandrosoana an'ity firenena ty fa le volonté sisa ny tadiavina le fomba fijery sisa ny tadiavina ny saina sisa ny tadiavina iova misy miteny hoe anova rafitra sy na rafitra avy any an-danitra io zay foana miteneniko fa raha tsy nitoetsaitsika ny miova tsisy rafitra andeha zany zay ngamany manana misaotra betsaka ia rovina mandeha dia rovina indray miverina andeha atoaty a satria mbola dia ho any Maroc io conférence any Maroc invité na koa any Maroc amin'ny université Mohamed V nanao conférence any dia andeha ho any dia hiverina tsy ho elaka satria efa nanapa-kevitra ihany koa hoe 2026 tia dia hody atanindrazana amin'izay efa vita zay roapolo taona mahery efa tany ivelany tany nanompo firenen'olona tonga amin'izay koa anompony firene koa amin'ny lafiny économique rehetra zay azoko entana mbola anatin'ny hery sy tanjaka tsara dia zay foana manko ny any teneniko amin'ireo diaspora rehefa za mandeha any le diaspora manko rehefa mody dia ao anaty cercueil foana zay vao mody aty an-tanindrazana satria tsika gasy manko tsy tia milevina amin'ny tanin'olona dia inona ho any ilana anareo anatin'ny cercueil tsisy ilana anareo ntsony ny atodoanareo efa tsy asa fa raha mbola manana hery sy tanjaka ianareo ody any amin'ny firenenareo ampiasa ny orondohanareo mandeha anaty amin'izao misaotra tompoko misaotra anao tapitra ny fandarantsika veloma tompoko